Fa manana anjara lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ireo vondrom-bahoaka ifotony any amin'ireny distrika ireny. Noho izany dia mahatsapa ny fanjakana fa mila toanana ny ezaka izay ataon'izy ireny, indrindra fa eo amin'ny resaka sosialy sy ny tsy fandriam-pahalemana. Misy moa ny hetsika hoentin'ireo vondrom-bahoaka ifotony nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ireo vondron'olona ifotony tao amin'ny Faritra DIANA. Eliza Fanjavandirina Setaltina. Tamin'ny taona 2000 tao amin'ny distrika Andapa Faritra SAVA no nanaganana ny vondron'olona ifotony voalohany teto Madagascar ka efa miparitaka amin'ny faitra sy Faritany maro manerana Nosy izany amin'izao fotoana izao, satria dia efa ahitana fikambanana eo amin'ny 750. Raha ho an'ny Faritra DIANA manokana dia efa saiky ahitana vondron'olona ifotony ny distrika dimy. Anisan'ny asa sahan'ireo vondron'olona ifotony moa ny miaro sy mikazy ny tontolo iainana any ifotony. Io tontolo iainana io ny atiala izy magnadio ny rivotro iainantsika io. Izy koa tsisy atiala io maloto ny rivotro iainantsika ary mendriky raha ohatra ka agnanaovantsika ady iraisana vanim-potoana koa izy io amin'ny fitsinjaram-pahefana ka zay nahatonga ny tao amin'ny faritra aleo agnanaovana anja raiky manokana isan-taona natokana ho andreo vondron'olona ifotony ireo mba ho fagnentanana ny olo ho famporisina koa ny vondron'olona ifotony handray andraikitry handray ny fahefana zay namezana azy amin'ity ady amin'ny tontolo iainana ity. Misedra olana maro sy mafy ireo vondron'olona ifotony ireo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, satria misy miatra manaina sy takaitra ary vono ka mangataka izy ireo ny mba tokony ho tohanana ara-pitaovana sy maha-olombelona ary fiofanana, indrindra moa fa eo amin'ny resaka sosialy sy tsy fandriam-pahalemana. Le asa moa antsitrakoa izy ary eo tsy asaivan'olo dikany inona zany ampiarahamony maro amin'ny reo efa misy namony aigna efa mivoatsela hoe misy voafirafira ary efa misy mahazo fampitandremana koa dia voasambotra le olo tonga eo dia mivoaka ho azy tsy hay ino raha mahatonga izy mivoaka dia mba miara-miaigna ampiarahamony koa akory zay izy ty mbola hita fa zay isany mamparaza zay zany mangataka fanohana fanina ny fiaraha-miasa entre mitondra fanjakana sy zahay vondron'olona ifotony satria zay fa magnano mangetaeta dia mangetaeta nizay veo mba anagnana amizay indrindra fiofanana maro karaha fa io koa ny zavatra tadiavinay veo ny fampananana asa ny vondron'olona ifotony satria raha mahantra ny mpitantana ny arena voajanahary hoe ifotony sy manjary goragora ny fitantana fa raha manan-katao ampy fivelomana izy amin'ny tosika amezana reo amin'ny alalan'ny fampananana asa isan-karazan'ireo ataoko fa tsara ny fiainana mpitantana mazava azy tsara koa ny fikarakarana ny arena voajanahary. Samba ny teto Madagascar no nisy fatra nametraka andro lehibe natokana ho an'ireo vondron'olona ifotony raha ny fanazavana trany. Tanjona moa dia nisy nisedra ifanakalozana ho fiarovana ny tontolo iainana.